Marina zay hatramin'izao zany aloha ny zavatra atao zany voalohany ao anatin'ny téléprojet ity dia ilay ampitomby azy malaky. Ny zavatra aseho zao zany tsy hoe zavatra kisendrasendra hitanareo ilay ady-hevitra teo fa asa efa mitohy efa ela be. Noho ny fahasimban'ny tany efa tafahoatra noho ilay fanazavana be dia be natao teo dia mila kariny aloha ilay tsiron'ilay tany. Tsy aloha maika be hatramin'izao zany tsisy tsara ohatran'ny stylo saniteza. Fa rehefa tafakana indray ilay tsiron'ilay tany dia zavatra hafa indray natao hitanareo ilay exposé teo izay zany ilay endrik'ilay izy. Dia ampiseho zavatra betsaka zany aloha no natao fa ny solution efa eo. Mba n'ilay tenenin'ny tantsaha tery hoe manahira ny stylo saniteza io ilay rouleau isan-karazany dia misy efa contribution ty projet ity zany mbola tsy nalasaina teo ilay izy satria mbola tsy natao satria mbola lava ilay fotoana dia mbola ho avy zay misy apport'ilay projet ao anatin'izay. Ka ny tiako hamafisina fotsiny eto na ny fambolekazo zany na ny système izay ampiharina amin'izao fotoana izao misy karazany maro izy io na ny ety na any amin'ny sud-est izay nampiharina teo fa eo am-piandohana aloha amin'ity zany araka hitanareo ilay tenin'ny comesa teo hoe izay aloha mila pisehonareo zavatra izay ho convaincu dia nahita tokoa izy dia hoe vision globale no ataontsika dia hoe tilony maika izay zany no nanaovanay an'iny kanefa tsy mijanona ary izay ilay tiako namafisina teo ny fikarohana. Hitanareo moa ilay zavatra ilay fikarohana moa zany tsy hoe ny GSM mivantana manao azy fa ny GSM zany no manambatra ilay résultat rehetrarehetra fa hitanareo ny FOFIFA ao ny CIRAD ao ny université ao ny LRI ny IRD ao anatiny eo daholo misy recherche privé koa ao anatin'io. Mba n'ilay hoe ahoana ny famaranana n'izy io raha mijanona amin'ny projet dia efa hitanareo fa tantsaha no formé tantsaha dia ireny tantsaha ireny miala tany voaporofo misy zany teo aloha hoe rehefa nijanona ohatra amin'ny projet BVP na roa taona dia tantsaha ireo nanohy ihany fa nisy zavatra mbola nanahirana azy teo dia izay zany jerena ihany impotony. Ny faharoa dia mijery lavitra antsika araka ilay fanafiram-belona teo tokony ampianarina an-tsekoly io zavatra io raha tiantsika hisy fiovana eto amin'ny firenena ity. Ny tany afrikana efa navansa raha nolotra amintsika izy efa mpianatra an'io any an-tsekoly. Izao zany ny zavatra naseho teo dia hoe formena aloha ny technicien mazava iny ny ilaina fa any an-tsekoly mihitsy ny tokony ampianarina ilay izy amin'ny toe-tsain'ny mpianatra mihitsy ny tokony ho iova hoe tia raha izay tsy voatery hoe ho lasa mpiasa an'ireny vohitra na fonctionnaire daholo fa raha mijanona ao tantsaha zay dia fantatra ny problème fantatra ny fiarovana ny tontolo iainana ny tany indrindra indrindra.